ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady 10 ny volana Novambra taona 2024. Alahady 2024 manaraka ny Trinité. Alahady natokana hitrotrona Vavaka ny fitantanana ny fananana Fjkm. Andiniana ny loha hevitra hoe IAINO ny TOE-PANAHY araka an'Andriamanitra. Andeha iarahantsika manao am-pitsanganana ny rafaneva ny Soratra Masina. Fisorana sy fidirana an'Andriamanitra dia andeha iarahantsika mamaky ny salamo. Ny anaran'i Jesosy. Isotra an'i Jehovah lalandava aho, eo am-bavako mandrakariva amin'ny fidirana azy. Jehovah nirere amin'ny fanahy, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miarama kalazan'i Jehovah amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah aho dia mamaly ahy izy. Ka manavaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Nijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangay ainy tavana. Ity olo mahantra ity ny antso dia ny ainy Jehovah, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy, ka mamonjy azy. Andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahorany Jehovah ianareo olona masina, fa tsy hanan-java-mohory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampianina kanona, fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy olony zava-tsoa akory. Avia ana mieno ahy, ny fahatahorana an'i Jehovah no mahampy.
Jehovah Andriamanitra rainay io, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra noho ny fitantananao sy fiarovanao anay, ka nahatranay indray izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Ankehitriny ary ry Tompo dia tafavoreto izay noho ny anaranao masina, hidera, ankalaza ary amin'ny voninahitra anao. Ary tsahy aminay ny fananao masina na masina anay. Ary aoka ny hiasa mahery ao anatinay izany mba ahaizanay manotra ny tenanay, mifanatitra velona sy masina ary sitraka ao Andriamanitra rainay. Ko manatrea anay feno, Andriamanitra, ary ataovy mahatsampa fa miaraka aminay eto ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ivavahanay sametrahanay izao fotoana izao. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy tanora isika izao. Mitsangana ary isika hanao ny hira efa voalahatra. Vavaka isika. Jesosy, te hihaino ny teninao zahay, sy te andre ny hafatra avy aminao indray. Mameno anay fanahy masonao, sokafo ny sainay, ny fononay, mba hahafahanay mandray sy mitahiry, ary miaina zany hafatra avy aminao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay, no anaovanay zany vavaka zany. Amen. Petraka isika. Ny angalantsika ny hafatra androany ry ankizy tanora dia ao amofinaina androany dia ny tomoty voalohany toko 9, andinin'ny 11 tapany B. Jereo ny baibolitsika Timoty voalohany toko 9, andinin'ny 11 tapany B. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, ka mieza tady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Amen. Ny loha hevitra antsika tamin'ity volana ity dia ny hoe IAINO ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny tondrantsika ny hafatra androany dia zaraintsika roa, jerentsika aloha hoe inona le toe-panahy araka an'Andriamanitra, ohatra ny raisintsika eto. Fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia marobe, ohatra no raisintsika. Faharoa jerentsika hoe ahoana ny fomba hataterahantsika na ahafahantsika miaina ilay toe-panahy. Jerentsika aloha misy an'le mahatohateny ao hoe mitady. Iny zany any amin'le tapany faharoa, jerentsika hoe mitady ino tsika na mitady an'iza. Ireo efa nitany sain'i Paoly ireo ny tokony ezahan'ny Timoty ho tadiavina, nafarany an'i Timoty zany hoe manao ny marina, anana toe-panahy araka an'Andriamanitra, ho be finoana, ho be fitiavana, anapaharetana ary alemy fanahy amin'ny olona rehetra. Rehefa diniantsika ireo dia hita fa mamitina ny atao hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra, satsionany ihany ireo araka le efa niteneniko tamin'ny voalohany. Alohany anazavantsika ary le matohateny hoe mitady, dia andao aloha isika jery ohatra vitsivitsy hoe ahoana marina moa zany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha isika ohatra ao atokantrano. Ao atokantrano dia samy manana ny anjara ndraiky ny tsiraray. Dia tokony samy mamita tsara ny asany. I dada miasa, mitady vola, mamelona ny ankohonany. I neny miasa koa ny neny amin'izao misy neny mikarakara tokantrano
mpikarakara ny zanany. Ny zanaka inona ny didiny ao tokantrano? Mianatra, manampy amin'eny amin'ny raharaha ao an-trano. Ohatra faharoa raisitsika amin'ny asa fanompoana dia am-piangonana. Ny ankizy tanora dia efa tokony mianatra sekoly alahady, tsy manapatapaka, tsy manao tara, zany hoe mazoto. Raha efa ny anaty sampana na toko-pihira ny tanora dia mazoto mivory, mazoto mianatra. Toraka izany koa ho an'ireo tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny fiangonana, no fidiana sy ny rahan'Andriamanitra isika, nomeny asa sy andraikitra atao, efa ny anketsika ny amita izany ka tokony tanterahana sy atao tsara. Izay zany le ohatra raisitsika hoe hitondrantsika ny hafatra. Fironon'Andriamanitra isika mba hiasa, nomeny andraikitra, zany hoe tompon'andraikitra. Izay no hanavahan'Andriamanitra antsika amin'ny biby sy ny zavaboary hafa, nataony miasa, nataony tompon'andraikitra. I Adama sy Eva dia napetraky Andriamanitra tao amin'ny sa hiasa, hiandraikitra ny sa edena zany. Fanontaniana mipetraka zany hoe manao hoana na mitovy amin'inona zany ry ankizy tanora ry olombafidin'Andriamanitra izay tsy manao ny asany na tsy mahatanteraka ny andraikitra omen'Andriamanitra taony. Samy mandinika dia valio aneritreritra. Sy tombontsika eto zany fa ny miaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia mitady tsara, dia mamita tsara ny asa fanompoana asian'Andriamanitra ataony. Iverina ary tsika any amin'ilay matoan-teny mitady aniza. Itsika mba hatanterantsika an'ilay hoe miaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia mitady an'Andriamanitra voalohany indrindra. Ahoana ary, amin'ny fomba ahoana ny tadiavantsika an'Andriamanitra? Mila manakaiky an'Andriamanitra itsika. Ahoana ny akekezantsika an'Andriamanitra? Mila mitia ny teniny, miaino sy miaina ny sitrapony. Ao amin'ny teniny ahitantsika an'ilay sitrapony. Mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Zany hoe mila miresaka amin'Andriamanitra foana isika. Ry ankizy tanora, ataovy izay ahitantsika an'Andriamanitra, aleo hidiran'Andriamanitra tanteraka ny fiainantsika. Meteza ho tarian'ny fanahy masina, mivavaha mandrakariva dia makafiza tenin'Andriamanitra sy toriteny hitombon'ny finoana sy ahafahana tena miaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy, misaotra anao ny amin'ny hafatra. Ampitoerantsika anatinay fanahy masina ny teny sy ny hafatrao vao niorenesinay teo. Ny fanahy masina no ampandehanay araka ny sitraponao mba hanananay ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Tahiza ahay mba homendrika anao mandritra ity volana ity. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina, misaotra fa mbola nitahinao sy namindranao fo ka afaka mamaky ny Soratra Masina amin'reto vahoaka anao. Mangataka feno fanainao masina ry izay mba hitarika anay sy hiasa ty anatinay izay hamaky ny teny sy hitondra ny hafatrao ary ny vahoaka anao izay miaino ny teninao. Aoka ho aina velona ty anatinay tsirairay avy ny teninao ka ahafahanay miaina
TOE-PANAHY araka anao Andriamanitra. Izany ny vavaka sandratray amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Iaraka mamaky sy iain'ny Soratra Masina sika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Salamo. Salamo fa 730, andininy fa 120 ka hatramin'ny fa 220. Rehefa hita teo vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Avy anaka, miano ahy, ny fatahorana an Jehova no ampianaliko anareo. Na izy ianao no maniry fiainana, ka ty andro mara ahitana ny soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy, ary molotrao mba tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy, manaova soa, mitadiava fihavanana, ka arao izany. Ny mason'i Jehova te mitsinjo ny marina, ary ny sofiny miainy ny fitarainany. Hitavan'i Jehova tezitra ny mpanao ratsy kosa, mba fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Hitaraina ny marina, ary miaino azy Jehova ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fomangorakoraka Jehova, ary mamonjy izay toritory fanahy. Maro ny fahoriany marina, nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsisy ho tapaka ireny na dia iray akory azy. Ahafatany ratsy fanahy ny fahoriany, ary mankala ny olo marina ho eloiny. Fa Jehova manavitra ny fanahy ny mpanompony, ka tsy mba hisy ho eloina izay rehetra mialoka aminy. Hotohizantsika ny famakiana Soratra Masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka marika toko 10, andininy fa 17 ka hatramin'ny fa 17. Ary hofaranantsika ny famakiana Soratra Masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty voalohany toko 9, andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 12. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny voanivoakana keny an-dalana Jesosy, dia nisy olona anankiray niazakazaka nanantona ka nandohalika teo anatrehany, ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy, mpampianatra, izany rehetra izany efa notandremako hatro ny fony ao mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara, dia tia azy ka nanao taminy hoe, diso zavatra iray loha ianao, mandehana amin'io izay rehetra hanananao ka omeny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avy ARAKA. Dia nanjomona teriny tarehany tamin'izany teny izany, ka niala tamin'ny alahelo izy, satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe, manao ahoana ny asarotry ny dirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe, anaka, manao ahoana ny asarotry ny dirany matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny dirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny dirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe, iza indray no azo vonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka miazaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-pianahy, miadiny ady tsara ny finoana. Azono ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no ny antsonanao koa sy nanaovana olona fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Izao mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra, izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy, ilay nanao fanekena tsara teo anatrehan'i Ponty Pilato, mba ho terizinao tsy hanatsiny amam-pondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana, mpanjaka sy tompon'ny tompo no aneo izany amin'ny fotoany.
izy ihany no manana ny tsy fahafatesana miteotra eo mazava tsy azo atonina izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainjerena ho azy eny amin'ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amen. Anaro mmpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na tokony harena mivaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, azoto manome sy miantra ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy mba hiazona ny tena fiainana. Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao ka mialavo bedibedena foana sy ny fanoherana avy amin'izay atao hoe fahalalana kanjo tsy izy izay neken'ny sasany ka nanita amin'ny finoana izy. Ho aminareo aneny fahasoavana. Amen. Ho aminareo ny riavana ny fahasoavana. Alahady faharoa amin'ny volana Novambra toy ny isan-taona dia alahady ahatsiarovany Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny asantsika eo anivon'ny fitantanana ny fananana. Ny fandaharana amin'ity fampivavahana ity araka izany dia nalaina tao amin'ny fandaharany ombonana natolotry ny foibe fitantanana ny fananana eo anivon'ny Fjkm. Miresaka indrindra ny amin'izany ny filazantsara araka ny marika sy ny filazantsara ny Timoty voalohany izay novakiana tamintsika teo. Ny vola sy ny harena, ny fitantanana amin'izany, ny fanomezan-tsiny izay mifikitra amin'izany satria ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Dia ambary eo amin'ny Timoty voalohany toko 4:10 manao hoe fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany izay fatra pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny ala elobe. Ny amin'ilay sekely 3 indrindra ny tiana holazaina rehefa vitan'ny Jodasy ny famadihana ny Jesosy latsaka tamin'ny fanenenana ihany izy dia tonga tamin'ny famonotena. Fa izay miavaka ao anatin'izao perikopa izao indrindra ny Timoty voalohany toko 4 riavana ny andininy 12 hatramin'ny 20 dia ny andininy 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Miadi ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Fa ho amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovanao ny fanekena tsara teo anatrehan'ny vavolombelona maro. Miadi ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay.
fa ho amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo maso ny vavolombelona maro. Ny Timoty voalohany sy faharoa dia taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Ny voalohany dia ho fampaherezana azy sy fanomezana toromarika amin'ny fitondram-piangonana izay nametrahana azy tao Efesosy. Ny Timoty faharoa kosa dia afatra farany izay nataony Paoly apôstôly mba ho fampaherezana indrindra any Timoty miatrika ireo fanenjehany sy ny zavatra tsarotra maro manjo ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra. Arak'izany ny Timoty voalohany toko fahaenina malonatsika dia tafiditra amin'ny fanomezana toromarika sy fanondrona ireo toe-panahy samihafa enti-miaina amin'ny maha-kristianina. Timoty voalohany toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo. Efatra ny toromarika ao mora jerena zany. Ny voalohany miadi ny ady tsara ny finoana. Ny faharoa azony ny fiainana mandrakizay. Ny fahatelo iaino ny fiantsoana ary ny fahaefatra iaino ny fanekena. Iaino ny toe-panahy araka n'Andriamanitra ka miadi ny ady tsara ny finoana. Ny teny hoe ady tsara na ady tsara ny finoana dia tsy hitantsika afa-tsy ao amin'ny boky ny Timoty ihany. Ao amin'ny Timoty voalohany ny toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo izay manandrify antsika eto amin'ny toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo, ary ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahafito ilay ihany ny maro tsenjery manao hoe efa niady ny ady tsara ao. Ny lazaina hoe ady tsara dia tsy ady aman'olona akory, tsy ady amin'ny fiainana koa, fa tena ady ara-panahy, hiatrehana ny fakam-panahy samihafa, hiatrehana ny fanenjehana mitady ampihembotra, ady hiatrehana ireo zavatra samihafa mitranga ao amin'ny fiainantsika hamotika ny finoantsika. Miady ny ady tsara ny finoana. Tsy hoe ady amin'ny fisondrotan'ny vidim-piainana na ady amin'ny tsy fisiana samihafa, fa tena ady ara-panahy. Sika kristiana ry havana dia mety variana miady amin'ny fiainana. Tsy tokony ho adonontsika fa manana ady ambonin'ny ady rehetra eto amin'izao tontolo izao isika. Ny ady ara-panahy, ny ady tsara ny finoana. Efa nahita ve isika hoe miaramila irahana, mandihana maketsy tanimena, mandihana maketsy akazomanga, za tsy hoany. Feno miaramila zao ny keokeon-dalana samihafa. Fa mandeha izy ary vonina izy hiaro ny fandriampahalemana. Manao vivery ny ainy. Sika kristiana dia manadino ny hiady ny ady tsara ny finoana. Mirotsaka eny amin'izao tontolo izao isika, fa tsy mahatsiaro hoe misy fahavalo manafika ane ny fiangonana. Indraindray koa dia midy atao anatin'ny rindrina efatra ny fiangonana ny miaramila ny Kristy atsika. Rehefa mivoaka isika dia miaramila hafa. Miady ny ady tsara ny finoana. Misy koa ny olona resy tsy miady. Misy ny olona dia miaro tena fotsiny fa tsy manana ny toe-tsainy miaramila, hirotsaka antsehatra hiady. Misy ny olona dia maka ny volon'ny tany. Indraindraiky tokoa moa ny miaramila rehefa miady dia maka ny volon'ny tany izy. Atao mitovitovy soratra amin'izay any anaty bozakany ny fitafiana.
enti miady dia mijanona eo za raha tsy hitany fahavalo. Ry havana malala, manana toe-tsainy miaramila amaha kristianina antsika dia aoka ho tsaroantsika fa miaramila n'Andriamanitra isika, arotsaka eny amin'izao tontolo izao rehefa avy no tefena amin'ny fiangonana tahaka izao mba hiady ny ady tsara ny finoana. Tafiana toe-panahy ny miaramila isika, miaramila ny Kristy, tsy haningotra ny tenantsika amin'izao fiainana izao, miady ny ady tsara ny finoana mba hanana ny toe-tsaina ny miaramila ny Kristiana isika, mivonona hiady ary andresy ny fakapanahy samihafa, mivonona hiady ary andresy ny fahavalo ny filazantsara, mivonona hiady ary tsy hiaro tena fotsiny ihany fa tena hanafika ireo mbola tsy manana faharesen-dahatra n'Andriamanitra, hitaona azy ireny handroso amin'ny finoana. Ny faharoa, azony ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Apokalipsy 7:1-12 dia misy teny haintsika koa manao hoe tano mafy izay anananao mba tsisy aka ny satroboninahitra. Ary eo amin'ny 7:7 amin'ity perikopa ity dia misy teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany amin'ny andro ho avy mba hiazonany ny tena fiainana. Tsy hiary arena mora aloha fa hiary fanorenana tsara ho amin'ny andro ho avy, hiazonana ny tena fiainana. Azony ny fiainana mandrakizay, tano mafy izay anananao mba tsisy aka ny satroboninahitra. Ny mety mahatana ny fisainantsika ety amin'izao tontolo izao ry havana dia ny fiainantsika andavanandro. Tsy tokony ho adinointsika nefa fa ao anatin'ny fiainantsika andavanandro io koa no miraizotra ny fiainana mandrakizay. Soratra Masina dia milaza mazava fa izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay tsy samborina na loharina any an-danitra amin'ny manaraka fa amin'ny fotoana izay anekenao an'i Jesosy, hinonao an'i Jesosy no handraisanao izany feno. Ny fahatanterahana mandeha andraindraina amin'ny fahatongavan'i Kristy. Ao amin'ny fiainantsika andavanandro io, ny fampirimanao fandriana mialoha ny andeha hiasa, ny fidiovanao, ny fiantsenanao, ny fidiranao amin'ny biraonao, ny fandehananao any am-pianarana, ny fivezivezenao mikarakara raha samihafa any amin'ny toerana samihafa, ireny dia efa hiarahanao amin'ny fiainana mandrakizay. Azony ny fiainana mandrakizay, tsy hovariana fotsiny amin'ny hazakazaka eto amin'ity zao tontolo izao ity isika ka mihinana sy misotro dia ampy izay, tsia. Ao anatin'izany no efa hiainanao ny fiainana mandrakizay. Ilay Jesosy Kristy teny tonga nofo miara-monina amintsika. Amin'ny fiainantsika andavanandro no efa hifikirantsika amin'Andriamanitra ilay manome antsika ny fiainana mandrakizay. Raha miteny ny Soratra Masina hoe azony dia te hitaonantsika koa amin'ny faharetany izany. Maharitra, mifikitra mafy, miazona, tsy mamela ho votsitra. Efa nomena ny fiainana mandrakizay isika ry havana. IAINO amin'ny fiainanao andavanandro, ny fiainana mandrakizay. Tsy hisaraka aminao Andriamanitra ary tsy hisaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao isanandro isanandro. Saino isanandro ny fiainana mandrakizay. Miady ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Ny tapany fahatelo dia manao hoe ho amin'izany no niantsonanao. IAINO ny fiantsona. Ao amin'ny Galatiana 5:17 dia misy teny voatsipika manao hoe efa nantsona ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo amin'ny fanaranany nofo izany fa ny fampanipo amin'ny fitiavana. Dia mitanisa toe-panahy araka an'Andriamanitra maro
ny mpanoratra ao amin'izany Galatiana 5 izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mbola apatseviny Soratra Masina koa isika any amin'ny Korintiana 1:9-20, hiaina ny fiantsona. Raha vakitsika dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Korintiana 1:9-20. Fa hevero ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny hoavorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra ampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra ampahamenatra ny mahery. Ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidin'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy azy mba hahafoana ny misy, mba tsy nisy nofo azo ireare eo anatrehan'Andriamanitra. Hevero ny fiantsonanareo. Tena tsapanao ve zany hoe ianao ilay variana tamin'ny fiainana mandalo iny no nampidirin'Andriamanitra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ianao ilay variana tamin'ny fiainana araka an'izao tontolo izao, heverina ho mahafaly kanefa mitondra amin'ny fahoriana no nantsoin'Andriamanitra hiala tamin'izany ka nampidiriny ao amin'ny fiainana feno fahamasinana. Hevero ny fiantsonantsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny hoe fiangonana dia midika hoe nantsona avy amin'izao tontolo izao. Tany ivelan'ny tany ianao fa nampidirina tao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Tany amin'izao tontolo izao ianao fa nampidirina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tany amin'ny fanaranam-po araka ny fahotana ianao fa nampidirina ao amin'ny fiainana feno fahamasinana. Hevero zany. Raha mitadidy ianao hoe ianao ilay mbola nanomboka nianatra, ankehitriny tonga efa tompona andraikitra eo amin'ny toeram-piasanao, mihoatra noho izany ry havana, ianao ilay tany amin'izao tontolo izao, ankehitriny noho ny fiantson'Andriamanitra dia miaina sy misitraka ny fahamasinana. Ianao ilay tsy nanana fanantenana mandrakizay, ankehitriny afaka mivelona isan'andro amin'izany atao hoe mandrakizay izany. Ry havana malala, aza miverina intsony fa iaino isan'andro ny maha olom-bo antso anao, ny maha kristianina anao. Efa nantsona ny ala tany ianao, tany amin'izao tontolo izao, aza miverina intsony iaino ny fiantsona maha kristianina. Ny faefatra amaranana azy dia hitantsika amin'ny tapany farany manao hoe izany no nanaovanao ny fanekena tsara teo masony vavolombelona maro. Iaino ny fanekena. Eo amin'ny andininy 7:20 dia manohy ny filazan'ny mpanoratra manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Izaho mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'i Pantio Pilato. Ao amin'ny Hebreo 7:2 dia milaza ny Soratra Masina fa Jesosy Kristy no hoany miantoka ny fanekena. Jesosy Kristy no hoany miantoka ny fanekena. Iaino ny fanekena. Tsy tonontonona fotsiny maika ho vita na maika hahavita ny batisa, tsy mpilivava ihany amin'ny fanonana ny fanekemponona na ny voalohana na ny faharoa na ny fahatelo na ny fahaefatra, fa tena fiainana ny fanekena. Manomboka ny fanekemponona tonontsika isan'Alahady sy amin'ny Fanompoam-Pivavahana izay mety anonantsika izany, tonga amin'ny faneken'ny batisa, mandroso amin'ny faneken'ny mpandray ary mivoatra sy mitombo amin'ireo fanekena samihafa ho amin'ny fanompoana. Iaino ny fanekena. Izany dia hitakina amintsika raha tsy tadidy ivereny indray. Inavy ny fanekena efa nataonao ankoatra ny fanekemponona
tsarovo reny, azadonony reny, ary ny fahatsiarovana ireny indrindra no mahatonga anao aiaina ny fanekena. Iaino ny fanekena ry havana, tsy natao tao fotsiny reny na hozary toeram-pandangana ny altary, fa ny fanombohana ny fiainan'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ny fanatanterana ireo voatsipika, voalaza sy voateny nataonao tamin'ny fanekena. Ireo efatra ireo mazava tsara no nitao manotompo atsika tamin'ity anio ity, mba hiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, manana toe-tsainy miaramila ny Kristy, vonina hiady sy andresy ireo ady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny faharoa dia azony ny fiainana mandrakizay, miaraka aminao isan'andro, amin'ny fiainanao andavanandro zany fiainana mandrakizay zany, fa tsy loharana na mbola andrasana ho tonga. Ny fahatelo, tsarovo fa olombo antson'Andriamanitra isika, aza miemitra intsony, iaino ny fiantsonanao. Ary ny fahatelo, iaino ny fanekena, mba tsy ho nitononona fotsiny zany, fa akatahaka ny Kristy, lainanao fanekena tsara, teo anatrehany Pontio Pilato isika. Amen. Ry Jehovah Andriamanitra io, misaotra fa afaka nandre ny afatry ny teninao izay. Ny teninao ilay mofinaina, ny teninao ilay mamelombelona indray ny fanahinay. Misaotra fa manakare-pahasoavana tokoa ianao, ary manakambara aminay mandrakariva ianao. Foambara taminay teo Tompo fa mila miady ny ady tsara ny finoana izahay, mba handresena ireo fahavalon'ny filazaony tsara, ka handrosoanay ao anatin'ny finoana. Tsy mila miala aminao ihany koa izahay, mba hiazoanay ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'izany indrindra Tompo no hiainanay, sy heveranay ny fiantsonanay, satria efa nofidianao tokoa izay. Mila miaina ny fanekena koa izahay ry Tompo, fa tsy mba ho fahazarana fotsiny ihany ny fanohany tononana azy ireny. Mahatsiaro tsy tanteraka nefa izahay ry Tompo, manoloana izany sitraponao izany, koa mifony eto anatrehanao. Nomenanay tokoa ireo didy maro izay natao ho tandremanay, kanefa indrisy fa nolavinay izany, tsy narahanay izany. Izay sitraky ny fonay ihany no nataonay, ary mivily izay ka makamamy ny ratsy. Mamindra-fo aminay Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantrahanao, vonoa ny fahatsoanay. Sasao madio izay mba ho afa-keloka, ary diovy izay mba ho afa-pahotana. Andriamanitra, avaozy orina marina ny fanahinay ao anatinay. Ry Andriamanitra tsy toa, eno ny fivavakay sy ny fitalohanay aminao. Ataovy mahay miaina araka ny toe-panahinao izahay. Magataka aminao izay ry Ray Masino, tantany mba hiara-mandeha aminao, ka ny ran'i Jesosy Kristy zanakao aneno anadio anay ho afaka amin'ny ota rehetra. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen.
ary ny bebaka marina tokoa nitsangana andreny teny somafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo, fa na dia hifindratra ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny fanekeny fihavanako. Koa Jehova mpamindra fo aminao. Anaka, izany zavatra izany nosoratako aminareo mba tsy ho anontanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Ary tsy noho ny atsika ihany fa noho ny amin'izao tontolo izao koa. Ho ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Andeha hanambara-pahay be maso ny finoantsika ka ny fanekem-pinoana ny keanina na ny larana faharoa no iarahantsika manambara. Isika mino an'Andriamanitra iray, Raisoa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny entana antsika. Ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanak'ilahy tokan'Andriamanitra, nateraka ny iray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava. Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, indray amin'ny zavatra rehetra. Izy ny nahariana izao tontolo izao ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao amin'ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Vertsiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanafotana antsika, tanan'ny Ponto Pilato izy, atesika nalevina, nitsamina tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Arak'izay voasoratra izy, niakatra many an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanana ankavanana iray, avy any aviany indray amin'ny voninahitra, hitsara amin'ny velo sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino amin'ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavaka mpaminana. Isika mino amin'ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambarana apôstôly, ary manerana izao tontolo izao,
isika manaiky ny batiza ireo famelan-kevo sady manantena ny fitsangana amina ary fiainana mandrakizay. Vavaka isika. Ry Andriamanitra fitiavanao, indre izany fitiavanao anay, misaotra fa nomenao fotoana indray izay ahafahanay mifampitrotro am-bavaka ankehitriny. Jesoa, mivavaka izay ho amin'ny fitantanana ny fananana Fjkm. Misaotra noho ny tompona andraikitra izay nomenao hitantana izany fananana izany. Tsy mora tompo izany asa izany, ary asa tena ilaina fahatokisana sy fitandremana tokoa. Tolorin-tsaina matsiro avy aminao izy ireny mba hatotosan'ny ny asany. Fa eto anivon'ny fitandremana ihany koa Jesosy dia maro ireo fananana izay tantanana apetraka eo an-tananao ny tompona andraikitra izay misahana izany mba hikojakoja sy hikolokolo izay efa nomenao ho anay. Izany koa tompo no angatahanay fahendrena ahafahanay manaja ireny rehetra ireny sy ny fikirakirana azy ihany koa. Ny firenenay koa ry tompo dia ankinay aminao, taio ny mpitondra anay. Tolosaina tolosaina izy ireo mba ahalala tahotra anao, hitarika ny vahoaka malagasy ihany koa. Esory tsy hanjaka eto amin'ny firenenay ry tompo ny tsy fahamarinana, ny kolikoly, miandrandra fiadanana avy aminao izahay. Ampanjakao eto amin'ity nosina ity ny filaminana, ary aoka tahotra anao izay vahoaka malagasy. Na ny fifidianana izay ataonay koa tompo dia akinay aminao, mba fifidianana feno fahatahorana anao, ary omeo tolotsaina ny vahoaka malagasy mba hisafidy tsara. Ny vavakay tompo dia tononay sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra anay. Misaotra Jesosy fa mpiainy vavaka ianao, ary ny vavaka ihany koa dia farananay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao hoe iombona amin'ny vavaka famaranana isika. Ry tompo Andriamanitra ionao, misaotra anao no ny fotoana nahafahanay nisitraka indray ny asa sy ny fampaherezana ka nandraisanay hery sy aina vaovao hiatrehanay ny ady tsara ny finoana, hiazonanay ny fiainana mandrakizay, hahafahanay indray nandre ny antsonao sy indrindraindrindra hiaina ny fanekena. Dia azony izahay raha tsy mahatananao, ary indreo ny mpanomponao izay fanosoranao amin'izao asa masina izao, tehirizo amin'ny fahamasinana koa izy ireo ary ampaherezo hahatanteraka trany ny fiazakazany. Misaotra tompo no izay mbola ombanao anay tsiraray avy raha hifarana izao Fanompoam-Pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpiandry tsara. Amen. Mitsangana ary andray ny afatra sy ny Tsodrano, aorin'izany ny hira farany voalahatra eo amin'ny fandarana. Izao no afatra tonoina ho antsika avy nandray ny asa sy fampaherezana. Voasoratra hoe tehirizo ilay natolotra anao. Raiso amin'ny finoana ny Tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Tsodrano menita de
miadidinao tontonsany sy efao mijeriny ataonao ny ray rapanompo tsara ianao e ny tompo faly aminao ka tanterao ireo adidinao mba ho mpanompo masoa. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.